Ramatoa Miarazela, vadiny filoha Republikan'ny Malagasy. Tonga soa atao amin'ny trano evany fikambanam-behivavy tomko. Faly mandray anao zay Ramatoa Miarazela, vadiny Republikan'ny Madagasikara. Tonga soa atao amin'ny trano evany fikambanam-behivavy mandroso tomko. Atony koa ny trano efan'ny ministera mponina sy ny firaisakina izay mandray an-tanana fampiroboroboana ny vehivavy indrindra amin'ny fagnentanana ny viavy andrindra ny fiainam-pianakaviana anatin'izany fandrindrana ny fiainam-piterana dia agnatin'izay koa ny fiarovana ny vehivavy amin'ny herisetra sy ny ankizivavy amin'izay mety ho endrika na herisetra na fananarotana aranofa mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Dia ato ihany koa mampiroborobo ny vehivavy amin'ny sehatra asa sy fampananana asa dia miara-miasa izay manantetika asa miaraka amin'ny fidy izay tanterainy dia efa misy bonne pratique be dia be tamin'ny fampiofanana izay menana azy ireo. Ihany koa ny ministeran'ny fitarana sy ny fanjairana ny fonja amin'ny resaka fampiarana ny vehivavy fa tsy ny vehivavy rery ihany na ny lehilahy rery ihany fa manao ny andraikitra ny koa zareo indrindrandrindra amin'ny fanampinana ireny vehivavy voafonja reny dia manao activité génératrice de revenu zareo dia reto ny zavatra vita hoentina hanampinana anazy ireo hanomanana sahady ny fiainany zareo rehefa miverina amin'ny sosialy zareo fiarahamonina rehefa veon'izay. Miarabana reto tokoa miarabana madame première dame tonga soamatsara eto amin'ny standiny ministère ny fitarana izay eto reto zany ny vehivavy ao amin'ny isany kambana eto Tamatave sy ny pôle anticorruption zay anatatretra fampandrosoana ny firenena amin'izay anjara tandrifanay tsirairay avy. Dia ato ihany koa ny ao amin'ny ministeran'ny fivarotan sy ny asa tanana izay hitasika izao ny asa vita izay mampaboko ny vehivavy. Bien. Elizabeth Quadrada, Piquira Rafia.
Izy ny mosika koa asina portable vite poche zegny alalany efa nisy namatra recyclage zegny dia komegna iny zegny iny zegny valainy dia anamboarana vite poche dia io le rary atao aminazy natao tsisy dia ataony koa tompony standiny office régional du tourisme eto amin'ny faritra Antsinanana sehatra amin'ny resaka fizahantany. Ataonay dia misy ny brochure ahafahana mamantatra ny toerana manatantara rehetra eto amin'ny faritra Antsinanana dia izay ihany koa dia mikarakara reboisement sady pique-nique ao full point izy ity eto amin'ny 23 mars dia ahitana fambolekazo sady fitsangatsanganana. Ny azo ambolena amin'ny tompoko dia ny flamboyant izay misy 20 dia eo ihany koa zany ireo azo izay azo volena amin'ny sable blanc eo amin'ny plage ny full point ary ministéria c'est un nom assez scientifique mialatsiny indrindra fa ny flamboyant ny tompoko oui dia ny eo amin'ny manda ny full point zany no anaovany plante florale miisa 700 izay iarahana iasa amin'ny direct zany dia isaorana eto moa zareo avy amin'ny environnement izay namatsy an'izay rehetrarehetra zay tena izay miteny moa tany-paritra ny fizahantany eto amin'ny faritra Antsinanana ny fizahantany asa tanana makasitraka nitsidika anay madame Miala Rajoely. Ny safidina zany dia mpianatra amin'ny ZP manazaitra efa misy fianarana hafa ihany koa misy certificat. Ny mpianatra amin'ny lycée technique mahita ny clignotant de puissance automatique zany hoe machine clignotant zany matetika hitantsika izy eo amina moto rehefa ohatra hoe vilo moto zao dia misy an'le ohatran'ny clignotement jiro mipipika reny izy dia eto izy zao natao amin'ny alalana contacteur dia raha ohatra zany ka hoe volaniko zao dia velona izy dia arakaraky le temporisateur zao izy eto fa izy eto moa tiany disjoncteur dia tiany contacteur dia toy temporisateur dia arakaraky zany zao hoe raha ty zao ohatra mirehatra hoe 3 secondes eo dia maty dia to dia mirehatra indray dia atraka amin'ny alalan'le temporisateur zany dia atao amin'ity indray mahita ny automate programmable raha koa azo atsoina hoe grave 7 matetika ahitana anazy ity moa zany alohany anao hiditra amin'ny automatisation ianao dia mila mandalina kokoa amin'ny grave 7 satria ity no voalohany indrindra tena hoe ahafantarana ny automatisation. Anisany ahitana anazy zao amin'ny usine boisson star reny amin'ilay manamboatra le jus mity zany dia ohatra zao hoe misy tavoahangy eo efa feno jus kanefa mbola tsisy étiquette le izy dia efa miaraka amin'ilay misy étiquette dia misy an'ilay hoe capteur reny ohatra mikapta anazy dia avy eo avilina amin'ilay partie tokony azo sivana anazy.
dia avy koa naovana démonstration kely koa ty peut-être izy tamin'ny alalana contacteur koa nanaovana anazy dia io zao izy mandeha par étape raha kitiako ohatra le voalohany ato dia le voalohany ato no mandeha dia rehefa hoe mikitika an'le voalohany ato tsy afaka mandigana hoe tsy amin'le fahatelo no mandeha fa tsy maintsy manao hors-jeu le izy io dia raha mipoitra an'le fahatelo dia mandeha le fahatelo ato zay tranetrany dia rehefa tonga aty amin'ny farany aty izy dia miverina avy amin'ny voalohany zay.